Anarotranao aho, Andriamanitro mpanjako, sy ankalazany anaranao mandrakizay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy hiterany anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony ho teraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Amen. Andriamanitra tsara indrindra izay ny an-danitro, sotranao izay raha mbola menao an'izao fotoana manokana izao hiderana sy hanomezana voninahitry ny anaranao. Ny angatahanay dia mba ho voavela heloka izay amin'ity anio ity ary mba ho vita fihavanana aminao ary eo koa feno fitarihanao izay rehetra ataonay. Sotra Jesosy io. Amen. Faliana no hiara-bananao izay manaraka izao fanompoampivavahana izao ary manona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao. Ho fiderahantsika n'Andriamanitra dia ataontsika ny laharan-kira fa 780 ny laharan-kira fa 780. Hey
asaika anao andray ny baibolinao ka maky izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy 17. Ohabolana toko 7 andininy 17 izay mivaky toy izao manao hoe izay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Ary toy izantsika ao amin'ny Efesianina toko 4 andininy 5 sy ny 9. Efesianina toko 4 andininy 5 sy 9 izay manao hoe iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Amen. Iaraka hivavaka isika. Rainay ao izay nan-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga tsy ho ela ny eny fanjakanao, ho tanterahana ny eny sitraponao. Misaotra anao izay satria mbola nomenao tombotsoa manokana amin'izao fotoana manokana izao, izay mbola ahafahanay mifampiresaka aminao. Fanirianay amin'ity an'ity tompo malala ho ny mba hamindranao foanay tsirairay avy, ka mila ny heloka ianao ary mba ho vita fihavanana aminao izahay tsirairay avy. Mivavaka manokana tompo ny tenako amin'ity an'ity ho an'ireo mpanomponao zanakao izay azony tsy fahasalamana any amin'ny toerana maro samihafa any. Ilay teninao tokana tompo dia inonay fa efa ampy anasitrana azy ireny. Faniriko mba hamangy azy amin'ny fomba manokana ianao amin'izao fotoana manokana izao. Tondra mavaka ihany koa ny tenako ny mpanomponao izay atondra ny teny. Ianao tompo malalo no hanome azy ny tolotsaina manokana, ary ianao no hanomana ny foamam-panahiny tsirairay avy ka andraisanay ny teny avy aminao. Koa mitenena tompo malalo fa miaino izay mpanomponao. Amen. Sao dia tonga eo amin'ny fanompoampivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampafolony isika, koa manasanao andray izay fanomaninao ho atolotra an'Andriamanitra ao aorian'izay dia hisy vavaka fohy. Toko sy andininy indray ara no andeha ho jerentsika dia izay voasoratra ao amin'ny Hebreo toko 17 ny andininy 15 sy 19. Hebreo toko 17 ny andininy 19 sy 15 sy 19. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa aoka isika anatitra ny fanatim-piderana amin'ny alalany ho an'Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany, fa aza manadino anao soa sy hiantra, fa fanatra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Araka izay teny izay novakitsika teo izay, dia ankasitrahan'Andriamanitra ny fanatim-piderana izay tanterahantsika ary ny fanaovantsika soa sy ny fiantrana ireny manodidina antsika ireny.
Misy teny ihany koa izay hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 7 ny 720 manao hoe aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy raha azony tananao atao. Hitantsika amin'izany ara fa tian'Andriamanitra isika raha lala tanana eo amin'ny fanaovana ny asany ary indrindra ankasitrahany raha anatanteraka ny fanatitra isika na fiderana izany izay tanterantsika na ihany koa ny fanaovana soa eo amin'ny manodidina antsika. Andeha hiaraka hanondrika lohantsika isika hivavaka. Jehovah Ray Masino, mankasitraka feno anao izahay noho ny fitiavanao anay tsirairay avy ary misaotra noho ny fanambinana izay nomenao. Amin'izao fotoana izao dia mangataka anao izahay tsirairay avy ireto mba hanomezanao anay fahaizana malala-tanana, fahaizana mideranao mba ho ankasitrahanao ny fanatra izay atolotray. Fatonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankizytsika zao vonina daholo ve ny ankizy rehetra andre ny afatra fohy avy aminareo? Raha vonina daholo ny ankizy rehetra dia andetsika hanondrika ny lohantsika aloha hivavaka. Raha any an-danitro misaotra fa tia ny ankizy kely ianao
ampio izay ankizy kely mba hakatoanao ary amela ny helokainao ary ny lesona raisina eto dia ho tanterahanay sy ampiarina amin'ny fiainanay. Saotra Jesosy io. Amen. Ao anatin'ny Baiboly ao ankizy dia misy tantara be dia be mihitsiny. Fa zaho misy tantara anankiray izay ho tantaraiko aminareo androany. Tantarana lehilahy anankiray izy io dia fohy kely. Ny anaran'izany lehilahy izany dia atao hoe Zakaiosy. Zakaiosy no hoentiko amintsika androany. Koa andengatsika eno hoe indray andro izay ankizy dia tonga teo amin'ny tanàna atao hoe Jeriko Jesosy. Rehefa tonga teo Jesosy dia olona marobe mihitsy no nanaraka anazy. Dia be izany ny olona nanodidina ny Jesosy. Anisany mba te hijery any Jesosy koa anefa i Zakaiosy. Ny olona nefa ankizy dia izy fohy kely. Nitady ny fomba rehetra mihitsy Zakaiosy ankizy mba ahitany an Jesosy, fa tsy mety mahita fomba ahitana an Jesosy mihitsy izy. Maha-olon-dehibe anazy dia tsy mety atao tsangorontsony izy volon-dehibe, fa izy fotsiny fohy. Nisisika izy fa tsy nahita mihitsy. Rehefa elaela kely teo hita ny hevitra. Inona izy nareo no nataony? Andeha hiakatra etsy ambony riazo ria eo angamba no hitako Jesosy. Dia niakatra ankizy Zakaiosy, niakatra. Dia rehefa tafakatra ambony izy dia nipetraka. Eto no hitako Jesosy. Dia faly be mihitsy izy fa mahita an Jesosy. Ary rehefa kelikely dia gaga izy fa toa mijery anazy Jesosy. Ary tsy vitany mijery anazy fotsiny Jesosy fa me manantona anazy. Me manantona. Nitobotoboka be fony. Ary toa me manantona anazy Jesosy. Ary toa me manantona anazy Jesosy. Hoy izy eo anatin'ny eritreriny. Rehefa kelikely dia tena teo akaikiny teo ambany teo mihitsy Jesosy. Ary niteny Jesosy izy nareo nanao hoe ry Zakaiosy, midina faingana fa anio no hitoetra ny antranonao aho. Nitobotoboka be fony sady nidina faingana izy ary lasa izy vonona izy andeha hitondra an Jesosy any tokantranony. Dia rehefa tonga tany tokantranony Jesosy Zakaiosy ary ireo nama maromaro. Dia tamin'izany indrindra Zakaiosy ankizy satria ny asan'ny Zakaiosy raha fantatritsika ankizy ny mpanangona vola. Dia amin'izy ilay manangona vola io dia lasa tia vola be, lasa manambaka olona. Dia tamin'izay indrindra rehefa tonga tao an-trano nefa Jesosy dia zao amin'izay no nataony. Zao le vola nalaiko tsy andrariny rehetra ireny averiko daholo. Le vola nangalariko rehetra ireny averiko meko amin'ny malahelo avokoa. Ary falifaly mentanentana mihitsy izy mamerina an'ilay vola izay nalainy tsy andrariny. Rehefa izay dia hoy Jesosy taminy, anio no tonga tao amin'ity tokantrano ity ny famonjena. Atantsika treo ny tantara fa andesika isetona lesona kely. Isika izany rankizy rehefa maniry ny tia ahita an Jesosy dia manao fomba rehetra mihitsy ahitana an Jesosy. Inona daholo ny fihetsika nataon'i Zakaiosy mba ahitana an Jesosy? Nanao fomba rehetra mihitsy izy mba ahitana an Jesosy. Rehefa nanao fomba rehetra nahitana an Jesosy izy dia izao indray. Efa hitan Jesosy fa mitady azy Zakaiosy. Tena nantona i Jesosy. Rehefa ohatra izany ianao ka maniry te ahita an Jesosy, te hitady an Jesosy dia manantona anao Jesosy. Tsy vitany nanantona Zakaiosy Jesosy fa inona ihany koa nataony? Andao ho any an-tranonao aho. Dia nakany an-tokantranony Zakaiosy mihitsy rankizy Jesosy. Ary rehefa tonga tao an-tranon'ny Zakaiosy Jesosy dia inona koa ny zavatra nataony? Voavela ny heloka Zakaiosy ary lasa nanana fofeny fitiavana olona izy lasa tia olona izy ary lasa tsy tia tena intsony. Ny rariko engenetsika tsiraray avy raha mandresy eo afatra izao dia mba hanao tahaka ny Zakaiosy, mba maniry tia ahita an Jesosy, mitady ny fomba rehetra mba ahitana an Jesosy. Ary rehefa mitady ny fomba rehetra ahita an Jesosy dia tonga anatin'ny tokantrano mihitsy Jesosy ary androtsaka ny fitahina manao hoe anio no tonga tamin'ity tokantrano ity ny famonjena. Engany ny tokantrano tsirairay avy izay mandreny hafatra dia andray izany tena fikasana mahafinaritra izany. Iaraka anondrika alohantsika isika hivavaka. Rainay masina any an-danitro, misaotra noho ny fitiavanao anay.
misaotra ny amin'ny famatrapo ankehitriny dia nandrehiny afatra foy avy any aminao iny zahay ampio ary say akizy mba hayakatoa fatonona amin'ny aran'i Jesosy tiany vavaka amen. Tokatrano miaino ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ny afatr'Andriamanitra izay hoentina amintsika amin'ity anio ity dia amin'ny Efesianina 4:1-5 ka hatramin'ny 5. Dia araka nokatra ny soratra masina izasy ianao
dia ovakitsika ao amin'ny Efesiana 4:5 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia raha antsika asianao mamaky. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary eo amin'izy rehetra. Andeha hiaraka hivavaka isika asianao andray an'izay ten'Andriamanitra izay. Andriamanitra misaotra anao izay amin'ity anio ity, raha mbola afaka indray ny teninao. Ny teninao izay hanao any mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Araka ny fombanao Jesosy dia mitenena. Na amiko izay tenina amin'ny olona rehetra izay andray ny teninao dia mitenena ianao. Saotra Jesosy io. Amen. Raha ny vakiteny fototra no vaky. Raha ny tenin'ny soratra masina no vakitsika teo no jerevantsika dia nampitondra hafatra ho an'ny mponina tao Efesosy i Paoly. Ary ny hafatra no entin'ny Paoly ho an'ny mponina tao Efesosy dia misy anankiefatra. Hozy izy eo amin'ny 1 eo hoe mendriky ny fiantsoana dia niantsoana anareo. Andriamanitra zany no niantso amin'ny Paoly. Ary rehefa niantso amin'ny Paoly Andriamanitra dia miantso antsika asianao ihany koa amin'ity anio ity. Ny antony antsoan'Andriamanitra asianao dia hozy izy eo amin'ilay 2 hoe mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fe-pihavanana. Mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fe-pihavanana. Ilay antso zany dia miantefa amin'ny fifandraisana. Izay ilay antso voalohany miantefa amin'ny fifandraisana. Ary izay nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra. Amin'ny maha olombelona dia mety samy hafa. Fa izaho sy ianao iray eo anatrehan'Andriamanitra. Satria Andriamanitra ray no namorona ahy sy ianao. Tamin'ny vanim-potoana tamin'ny andro tamin'ny andron'ny Paoly no nitenenan'Andriamanitra an'izay teny izay. Fa amin'izao vaninandro izao ihany koa dia mety efa amiko sy ianao izany antso izany. Mendrika tsara mihitsy izany antson'Andriamanitra izany. Satria afatra mitory fitiavan'Andriamanitra. Hoy izy ao amin'ny Petera 2:2-5. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Raha ny zavatra hitantsika manodidina antsika dia maizina avokoa. Kanefa ilay antso ny antsoan'Andriamanitra amin'ny Paoly mety efa amintsika dia mitondra antsika ho amin'ny fahazavana. Tombony ho antsika ny manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ary tsy vitany hoe tombony fa fahasoavana lehibe. Ny atao hoe fahasoavana dia zavatra tsy mendrika kanefa atolotra isan'andro isan'andro. Andriamanitra amin'ny mamonjy, Andriamanitra amin'ny manafaka, Andriamanitra no mitantana, ary Andriamanitra no miaino ihany koa na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana ahoana hiantsoantsika an'Andriamanitra dia vonona mandrakariva Andriamanitra ny hamaly antsika. Ao anatin'izany ten'Andriamanitra izany ihany koa dia misy fanantenana. Hozy izy eo amin'ilay tapany 2 teo hoe izay ambonin'izy rehetra manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Fanantenana lehibe izany. Dia tsy inona akory izany fanantenana izany fa miankina amin'ny finoana. Miankina amin'ny finoantsika sy ianao an'i Jesosy Kristy irery ihany. Teny izy eo amin'ny soratra masina amin'ny Romanina 10:7 manao hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Afaka miresaka amiko sy ianao isan'andro Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Fomba roa ny ahafahan'Andriamanitra miresaka aminahy sy aminao. Amin'ny alalan'ny teniny sy amin'ny alalan'ny vavaka. Satria izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no vonjeny. Io finoana io no fototra
izay ahafahantsika mihazona an' Jesosy Kristy. Misy fanoharana ao amin'ny Baiboly izay tantaran' Jesosy sy ny mpianany. Dia inga asaiko ianao hanokatra amin'ny Baibolinao ao amin'ny Jaona toko 5:10. Jaona toko 5:10 dia ny 9 voalohany ka hatramin'ny 7. Tantaran' Jesosy sy ny mpianatra io. Ny soramandry manao hoe ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ary ny firaisan' Jesosy sy ny mpianany. Raha io tantaran' Jesosy sy ny mpianatra io zany no fitinina ao anatin'io toko 5 io dia maneho an' Jesosy ny voaloboka ary maneho atsika ilay sampana. Dia milaza mihitsy izy ao hoe raha miray amiko ianareo dia mamobe, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izay le mahiray asa ianao. Tian'Andriamanitra le mahiray asa ianao iray amin'i Jesosy Kristy. Tsy mahay manao na inona isika raha vao tsy Jesosy ny lohalaharana eo amin'ny fiainana. Eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Ary rehefa miray amin'i Jesosy tsika dia hoy izy eo amin'ny 9:9. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy any anaty afo dia may. Ny sampana rehetra izay tsy mamoy eo amiko izany dia tsy maintsy esorina, fa Jesosy no averina eo. Dia izay le lazainy eo amin'ny toko 7 hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Rehefa miray amiko sy anao Jesosy, rehefa mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako za sy anao, ka mitoetra ao anatiko sy ao anatinao Jesosy, ny tenin'Andriamanitra, dia mahazo mangataka na inona amin'Andriamanitra za sy anao. Tsy vitan'izay nefa fa ozy izy eo amin'ny 9:7. Andingana hiakatra isika eo amin'ny 9:7. Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Any tenin'Andriamanitra ihany koa dia manadio, manafaka atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Lafim-piainantsika rehetra zany dia mila ny tenin'Andriamanitra. Sady manadio izy, no manamboatra izy, no mampiray atsika amin'Andriamanitra. Ary le firaisana amin'Andriamanitra no zava-dehibe, satria io ny tanjon'Andriamanitra amin'izao vaninandro izao. Dia ny ananantsika firaisana amin'Andriamanitra. Raha miray amiko ianareo ny tenin'Andriamanitra dia mamobe. Ny vono amatarana ny hazo. Raha mamboly voankazo iray ny mpamboly, raha namboly paiso izy tsy afaka hivoaka voniny paoma iny. Fa raha ohatra kosa namboly paiso izy dia voniny paiso ihany ny eo. Anio zany miantso asa ianao Jesosy mba hambony voniny tsara, dia le voaloboka dia tsy iza fa Jesosy. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ary tsy ianao ihany, fa rehefa nandray an' Jesosy asa ianao dia mba hitondra vo ho an'ny hafa ihany koa. Ho tahiny izany tenin'Andriamanitra izany mba hahasoa asa ianao. Amen. Ho fehiny hafatra izay norenesintsika teo dia andeha ataontsika ny laharan-kira fa 7:20 sy telonjato. Ny laharan-kira fa 7:20 sy telonjato. Oh,
andeha hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Tomponay Andriamanitra tsara sy masina an-danitro, Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ankehitriny dia tsy hainay ny tsy hisaotranao, satria mbola nomenao ampaham-potoana indray zahay nahafahanay ny hainy ny teninao. Tompo malalo, ny fanirianay dia mba ho velona ty anatinay tsirairay avy anie izany teninao izany, satria ny teninao dia voalaza fa fanahy sy fiainana. Ka aoka ny fanahinao mba hitari-dalana anay tsirairay avy, ary hanazava ny fomba ampanahinay. Fanirianay ihany koa mba ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainanay anie ny teny izay norasinay, ka ahatonga anay anana faniriana tahaka ny Zakaiosy ny ahitanao izany Jesosy Kristy. Ary rehefa mahita ny fahazavanao izahay, rehefa mandray anao izahay, dia mba ho anisany ho tanteraka aminay ihany koa ilay ateny fa iray izay tsirairay avy ao aminao. Ankehitriny ary izay raha hisaraka eto amin'izao toerana izao, dia ny fanenao ampy-mizara anie ombanay tsirairay avy. Ary ny faniriako amin'ny teny ity Tompo dia mba ho tanterahanao ilay teny fikasanao manao hoe hitay anao anie Jehova ka hiaranao, ary hamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, ary hamelombelona anao izy, ary omeny anao ny fiadanana. Voninahitra aneo ny Andriamanitra irery ihany. Amen.